Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirava antsika rehefa kotratra ity fiandohan'ny volana jona ity, alatsinainy voalohan'ny volana jona, volana fahaenina sahady amin'ny taona, ary iresahantsika mikasika ny lohahevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Ny volahatra homofinaina antsika rehefako amin'ity alatsinainy ity dia ny boky tantara faharoa toko faharoapolo, tantara faharoapolo toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny afaka zany dia avy ady tamin'ny Josafata ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba amin'ny any akotry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao Hazezona Tamar Enjedy zany. Dia natahotra Josafata ka nanarika tsara hitady an Jehovah sady niantso an'ny fifadikana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Dia niangona ny Joda angataka famonjena an Jehovah, eny avy tamin'ny tanànan'ny Joda rehetra hiady an Jehovah izy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'i Jehovah, teo anoloan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe: ry Jehovah Andriamanitra ny razanay, tsy anao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahazaka anao. Andriamanitra io, tsy anao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiara teo anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaisanao? Ary noho ny natadizy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao, sady nanao hoe: raha manjo anay ny loza, na sabatra, na fahamaliana, na arety mandringana, na misary, ary hitsangana manatrika ity trano ity, sy eto anatrehanao zahay, fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay dia hiainanao ka hamonjy. Koa indreo ny taranak'i Amona sy Moaba, ary ny avy any an-tendrombohitra Seira, dia ilay tsy navelanao tafihan'ny Israely fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ka nivily fa tsy nandringana azy. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay, ka avy handroaka anay amin'ny lova nomenao anay. Ry Andriamanitra io, tsy tsara azy va ianao? Fa zahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo, zay avy hamely anay, ka tsy hitanay zay ataonay, fa ianao no andrandray ny masonay. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andinin'ny fahavalo. Ry Jehovah Andriamanitra ny razanay, tsy anao va no Andriamanitra any an-danitra? Tsy anao va no Andriamanitra any an-danitra? Fanontaniana napetraky Josafata tamin'Andriamanitra io rehefa tao anatiny ny ady am-panahy izy. Roa lehibe ny ady am-panahiny Josafata. Ny voalohany dia ny fahatsapany, ny fahakelezany heriny eo anatrehan'ny fahavalony. Araka ny teny manao hoe: ataona ahoana nanohatra ireo vahoaka betsaka ireo. Andininy faharoa ambin'ny folo. Ady am-panahy ho azy ny hanohitra ny fanjakan'ny Moaba, na ny taranaka Moaba sy Amona, nampian'ireo Amonita, nampian'ireo zay avy any amin'ny tendrombohitra Seira, zany hoe ny taranaky Esau, dia tsapany ho maro anisany fahavalo. Ary nanana olana izy satria voafetra ny heriny, ka dia nitodika tamin'Andriamanitra izy, nitondra zany tebotebony zany olana ara-panahiny zany. Fa faharoa ny olam-panahiny raha ny mpanjaka Josafata eto, dia ny fahitany koa hoe
ny olona zay tsy nikasihiny tanana, tsy nikasihiny Israely tanana, tsarotsika tsara amin'ny bokin'ny Deutéronome toko 2 manomboka ny 1-4 sy ny manaraka rehetra, fa rehefa niala zay tsy haivon'ny Josafata amin'Andriamanitra eto hoe zahay ange tsy namono ny taranaka Esau any Seira io satria norarahanao, satria ianao manao hoe aza mikitika mihitsy ny manjara lovan'ny Esau, zany hoe ny tendrombohitry Seira, fa arova izy. Kanefa ankehitriny hoy Josafata mamaly ratsy anay izy. Zany hoe nananady am-panahy Josafata eto manao hoe olona nasiany soa, nasiany fireneny Israely soa, kanefa indro mamaly ratsy azy. Olana ho azy ny fijery an'izany hoe fa nahoana Andriamanitra no tsy navelanao no kasihanay tanana ireo, tsy navelanao novononay ireo, nefa jerena eto izy lasa maro anisa mifototra aminay. Ady am-panahy tsika teo no noentin'ny Josafata nametraka ilay fanontaniana tamin'Andriamanitra manao hoe Jehovah, Andriamanitra nge ianao hoe tsy anao va no Andriamanitra any an-danitra. Manoloana lay ady am-panahy ireo olana ara-panahiny ireo de niteny tamin'Andriamanitra Josafata manao hoe tsy ianao ve moa no Andriamanitra any an-danitra? Inona no tiany Josafata alazaina amin'Andriamanitra raha miteny izy hoe ianao nge any an-danitra? Tsy ianao ve le Andriamanitra any an-danitra? Inona ny valiteny andrasan'ny Josafata raha mitodika amin'Andriamanitra isika ka miteny zany tenin'ny Josafata zany manao hoe tsy ianao tokoa ve moa no Andriamanitra any an-danitra? Inona ny tiany ho takatra? Inona ny tiany Josafata ho resahana amin'Andriamanitra sy tiany ho takatritsika eo am-pamakiana de bokin'ny tantara faharoa ty. Ary dia izy ihany mamaly azy no hoe inona ny dikan'io fanontaniana hoe ianao any an-danitra Andriamanitra? Inona ny hevitry ny hoe ianao any an-danitra? Voalohany de zao, ianao manana fahefana feno. Ianao no mitondra zao rehetra zao. De avako manoloana ny izay mety iverintsika ho ady sarotra, mety izay iverintsika ho olana ara-panahy, iverintsika ho zavatra tsy azontsika resena mihitsy ara, dia ny ampatsahivon'ny bokin'ny tantara eto fa Andriamanitra any an-danitra manana ny fahefana feno mitondra zao rehetra zao, manaisotra ny ankiviana, manaisotra ny tebiteby anatintsika ny fahatsiarovana fa ny Andriamanitrantsika any an-danitra. Raha miteny hoe any an-danitra eto ny bokin'ny Josafata de ny bokin'ny tantara amin'ny vavaky Josafata de milaza hoe any an-danitra Andriamanitra ka tsy mitovy amintsika olombelona. Itsika raha eto tany izy satria mbola testamenta taloha zany eto de milaza manao hoe lasa mitovy amintsika izy ka mety ho voafetra ny heriny, lasa mitovy amintsika izy ka mety resy, mety mitovy amintsika izy ka mety ho tsy haharesin'ny fahavalo na mety ho manapetra ny heriny, fa any an-danitra ianao tsy manapetra. Re afaka malala na inona ady am-panahy atrehanao, na inona olana atrehanao de matokifa ny Andriamanitra any an-danitra. Ny dikany any an-danitra eto tsy hoe lavitra anao fa manana ny fahefana feno sy mitondra zao rehetra zao. Fa ny faharoa de zao, eo Andriamanitra any an-danitra ho Josafata, fa inona koa ny dikany? De izy manao hoe ianao ange ny manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra. Zany hoe Josafata ihany mamaly manao hoe tsy misy zavatra tsy hainao. Tsy hoe ny fanjakan'Israely ihany no entinao, fa na ny jentilisa koa raha mbola manana fahefana amin'ny jentilisa mihitsy ianao, manapaka ny jentilisa. Lehibe zany finoan'i Josafata zany. Itsika indraindray tsy manana zany finoana zany, fa tsika mieritreritra manao hoe ny Andriamanitritsika de ao anatin'ny fiangonana ihany manapaka. Ny Andriamanitra inoantsika de indraindray eritreretintsika ho amin'ny kristianina ihany manana fahefana. Ny Andriamanitsika de eritreretintsika manao hoe ao anatin'ny fiangonana na anatin'ny tontolo tokotany ben'ny kristianina ihany Andriamanitra no mitondra. Fa tsy zay ny finoan'i Josafata, ary tsy zay ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika de afaka manapaka, afaka mitondra na de any amin'ny tsipivavaka ary fehezin'Andriamanitra. Tsy misy fahefana tsy hain'Andriamanitra fehezina. Tsy satria Andriamanitra ny kristianina de tsy mahafehy ny silamo izy. Tsy satria Andriamanitra ny kristianina de tsy hahafehy ny fiainan'ny mpanompo sampy izy. Tsy satria Andriamanitra ny kristianina de tsy mahatondra, tsy afaka mandresy ny Andriamanitra ny sampy, ny Andriamanitra maro isan-karazany ty ambany masoandro Andriamanitra. Amin'ny Josafata de zao ny Andriamanitritsika
de manana fahefana hitsara ny Andriamanitra rehetra ary manana fahefana hanapaka hitondra na dia ny fahefan'ny jentilisa ary. Ary eo ny mamarina teny Martin Lutera. Hoy Martin Lutera manao hoe iza milaza aminao fa na ny devoly raha tsy hanan'Andriamanitra fahefana, hananan'Andriamanitra fahefana ny devoly, fa tsy hoe ny devoly tsy hanan'Andriamanitra fahefana, tena azon'Andriamanitra fehezana ary voafehin'Andriamanitra mihitsy, hain'Andriamanitra ny mifehy azy. Dia tsy Andriamanitra izy raha voafetra ny fahefany, hoy Martin Lutera. Ary zay ny Andriamanitra ao. Ndradray isika ny mametra ny herin'Andriamanitra. Ndradray iverintsika fa voafetra n'ireny fadifady reny Andriamanitra. Hoe Andriamanitra nge tsy afaka miaro ahy amin'ity fady ity, tsy afaka miaro ahy amin'ity Andriamanitra ity, tsy afaka miaro ahy. Fa Andriamanitra manana fahefana feno. Zay nge natonga ny Jesosy ny teny manao hoe na de misotro zava-mahafaty azy tsy ampaninona azy zany. Ny tompo eo tsy miteny antsika hoe miantsy ny fisotroana zava-mahafaty fa te hanazava aminao fa ny Andriamanitra manana ny fahefana feno ka mino azy ka matoky azy. Ry afako hotsika manao hoe ndraindray nitsika mieritreritra ny fahefan'Andriamanitra ho fahefana kely eo anatin'ny tokotanin'ny finoantsika ihany. Tsia fa manan'Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary mifeny zavatra rehetra ianao. Zay ny Andriamanitra ny fahafatesana aza resiny. Ndray isika tratra ny fisainan'ny zao tontolo zao manao hoe ka ny Andriamanitsika tsy mitara ohatra ka tahaka ny ataon'ny jentilisa le hoe ny Andriamanitra tsy mitaha anao raha mihinana tongolo ianao, ny Andriamanitra tsy mitaha anao raha mihinana kisoa ianao, ny Andriamanitra tsy mitaha anao raha, fa tsy zany Andriamanitra. Andriamanitra lehibe ny zavatra rehetra ary tsy voasakana inona Andriamanitra rehefa miasa. Io teneniny vavaka nataony Josafata io hoe tsy misy mahasakana anao rehefa miasa ianao. Ry afako ilain'Andriamanitra ny atokisantsika sy ny ankinantsika aminy fa tsy misy mahasakana an'Andriamanitra na inona rehefa miasa izy, ary azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa ny zavatra rehetra ahasoanao. Na ny jentilisa ary hain'Andriamanitra mampiasa azy rehefa ahasoanao, te hanasoanao Andriamanitra. Hoy ny boky Nomboana manao hoe rehefa tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao, rehefa milamina ny finoanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, na de ny fahavalonao aza, hain'Andriamanitra manamboatra zany ahasoanao. Ary io tenenin'ny Paoly ao Romanina 9:7 hoe ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoa zay tia azy. Ny zavatra rehetra na ny jentilisa io na karazany inona fisehoan-javatra iny na inona rehefa tian'Andriamanitra ny anao zany ahasoanao de mahasoanao. Fa hotsika manao hoe ndraindray ny finoantsika ny kely de mieritreritsika manao tsy afaka manampy anay ny anina ny jentilisa, tsy ilainay manampy anay. Eny tokoa tsy ilainao manampy anao ny jentilisa fa hain'Andriamanitra ny mampiasa. Tsy ianao no mitady ny jentilisa aviam-pio zay fa Andriamanitra no mampiasa azy amin'ny fombany zay ahasoanao. Alay saratseny hoe io zava-maneno tendrenao am-piangonana ataontsika hoe ny ny clavier tendrenao am-piangonana, ny micro ampiasainao am-piangonana, reny nge silamo no asa tanana silamo. Mety silamo nge nanamboatra ny micro iny tany amin'ny usine tsy hita amin'ny masonao tany. Iny fiarakodia entinao manao tafika masina iny nge mety mpanompo sampy, tanana mpanompo sampy no nanao an'iny tany amin'izay usine nisy azy tany. Iny fitaovana ampiasaitsika amin'ny onjam-peo kristiana iny nge mety mpanompo sampy tany Japon tany na tany Chine na asa tsy fantatsika, tsy mpivavaka akory azy no nanao an'iny, nampiasa an'iny tanan'izy ireo. Saingy zao tanana jentilisa izy zany, saingy zao nampiasain'Andriamanitra zany. Ary de manjary mitendry zava-maneno ianao, manjary maheno mozika ianao, manjary afaka manao tafika masina ianao satria ampiasain'Andriamanitra, satria nanan'Andriamanitra fahefana mampiasa na de ny tanany jentilisa ary ahasoanao. Zany akory tsy milaza hoe andeha hitady tanana jentilisa na hitady jentilisa hanampy ahy, fa ka sitrapon'Andriamanitra ny mampiasa ny jentilisa. Tsy zay loatra ny tiany tenenina, fa ny tiany tenenina tsy hoe mitadiava jentilisa fa ny tiany tenenina manana fahefan'Andriamanitra ampiasa azay tiany na iza na inona rehefa sitrapony ahasoanao zay.
Ny tiany tokony tantara ho azonao de zao matokian'Andriamanitra fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra. Jesosy efa niteny io manao hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Fa vality fantahina fahatelo ity izay asehon'i Josafata am'ilay fanontaniana hoe tsy anao va no Andriamanitra? Tsy hoe mahay ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra, manapaka ny zavatra rehetra ihany Andriamanitra. Fa hoy izy manao hoe miay no sy mahita ny fahorian'ny olona sy ny vavaky ny olona Andriamanitra. Hoy izy raha manjo anay ny loza na sabatra na fahamalina na areti-mandringa na fahoriana na areti-mandringa na inona de zao hitaraina aminao zahay ny fahorianay de iaino ianao ka hamonjy. Zany hoe asehon'i Josafata amin'io fanontaniana hoe satria ianao any an-danitra de miaino ianao, na any an-danitra ary ianao miaino ianao, na any an-danitra ary ianao mahita ianao, na any an-danitra ary ianao mamonjy anay ao anatin'ny fahorianao. Afaka malala ilaitsika koa ny mahatoky an'Andriamanitra, mitondra ny fahoriantsika mahatsiaro fa nalavitra ary Andriamanitra ny an-danitra maha-olombelona akaiky antsika izy indrindra vo avy nankalaza an'Andriamanitra ny Pentekosta itsika nahatsiaro manokana ny fanahy masina Andriamanitra mitoetra amintsika de mahita ny fahoriantsika sy ny tebitebitsika, mahita ny sentiny fontsika, mahita ny tsirariny zay sedraitsika io, mahita ny zava-manahirana zay sedraitsika io izy hitan'Andriamanitra inge io e. Aza mieritreritra anao fa tsy hitan'Andriamanitra io, hitan'Andriamanitra hoe Josafata, hitan'Andriamanitra lay fetratsika hoe Andriamanitra manapetra zay tsy afaka manao na inona na inona. Toatra ny voalala voatango ny tolo malagasy ndraindray manoloana le fahasarotana de ho izy manao hoe any an-danitra ianao Andriamanitra ka mahita anay. Afaka mamerina antsika ho amin'ny fitokisana amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra ity perika eo ampaniny alatsinainy ao anatin'ny mofonaina ity. Alahelo ary afaka malala aza mitebiteby, aza matahotra ianao ny tompo tamin'ny Isaia mpaminany ambarao amin'ny zanak'Israely, aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra. Afaka mampiorina anao amin'ny fikinana amin'Andriamanitra amin'izao fiandohan'ny herinandro zao ity bokyny tantara faharoa ty. Tsy hoe tsy hanao ninina akory Josafata, fatatsika ny tao tantara fa izao mahatokia an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra fa hanampy anao izy, handamina ny lalanao ny bokinao bolana. Ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa tsy hanaova no Andriamanitra any an-danitra. Eny tokoa enao n'Andriamanitra any an-danitra zahay manana ny fahefana feno, mitondra zao rehetra zao, miampiasa zao rehetra zao mba hampatsara ny fiainanay zay tianao. Ianao lay Andriamanitra any an-danitra zahay mahita ny fahorianay, mahita ny etaetanay, mahita ny ady am-panahinay, mahita ny olanay, mahita ny tsirariny lalovanay amin'ny fiainanay. De mivavaka azy ray tompo am'izao fiandohan'ny herinandro zao ataovy ho anay ny mahatoky ianao. Saoranao manokana zay no ny amin'ny fitendreny zay no tsaroana omaly. Vavaka ho an'ireo renim-pianakaviana rehetra tsy hanaova no Andriamanitra any an-danitra. De mety izay iaino ny vavaky ny renim-pianakaviana rehetra manaraka izao mofonainy zao. Eny renim-pianakaviana rehetra miantoraka aminao, enoy tompo ny tebitebiny, enoy ny sentiny fony. Asehoy amin'izy ireny fa Andriamanitra manam-pahefana feno ianao ary mitondra ny fiainany amin'izay ahasambatra azy satria endrinao, fitiavana ianao. Jereo ny tokantrano tsirairay, jereo ny asanay, jereo ny fikasana tsara ty anatinay. Tompo mamakivaky ny isan'andronay manomboka ity herinandro ty, ataovy mpandresy zahay ary ataovy ty vavaka sy matoky ianao tahaka ny Josafata fa ny Andriamanitray ianao amin'i Jesosy mahay ny zavatra rehetra, tia anay, mahavonjy anay. Sitraniny marary, jereo manana olana, jereo miantoraka aminao miandry valim-bavaka, eno ivavaka tompo fa ho any amin'iza moa zahay fa ianao n'Andriamanitray any an-danitra monina tiam-ponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, eno ny vavakay, mitarianay, ampandreseo zahay no ny amin'i Jesosy zanakao. Amen.